Mitaky fijoroana izy moa mitaky. Misy fitondrana eto mijoro, misy mpitondra fanjakana eto mijoro ary manao ny asany ary ny azoko ambara dia mitaona ny isam-batan'olona ho tony ary anaraka amin'ny fandaminana sy ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, fa tsy roaroasaina amin'ny tombotsoa manokany olombitsy na tombotsoa manokana izay tsy mamaly ny filan'ny daholobe. Izay rehetrarehetra izay no ijoroan'ny tafika malagasy. Izay mahita dia mahita fa mijoro ary mandeha amin'izay famaliana ny tombotsoan'ny daholobe izay ny zavatra misy, ka tsy azoko hoe inona ny antony hampirorosaina antsika amin'ny zavatra ohatran'izany. Zao moa zany boreto mpiasa rehetrarehetra atao WKM, miisanay angamba teneny voalohany hoe miisa eo amin'ny 800 eo zay tsy lasaka n'izay. Nanomboka tamin'ny janvier izahay raha vao nisolo ny mpitatana ny orinasa anay dia krosifahana foana ny orinasa nanomboka tamin'ny volana janvier. Ny karama efa tsy voaloha amin'ny tokony andrasana anay intsony, raha 5 dia 8 dia 15 izay foana dia 10 dia nisy volana anankiray zao tamin'ny volana ambony efa 18 voavoaka ny karama. Dia ny karama volana mai zao no mampitonga ny eglizy zao rehetrarehetra zao eto amin'ity WKM ity efa 15 androany. Nanomboka tamin'le 5 izahay mpiasa reo nitenenin'ny mpampiasa hoe le 5 ny volany farafahatarany no mivoaka, tonga n'le 5 mbola tsisy vola dia nitenenina indray hoe le 8 farafahatarany dia mivoaka 72 heures dia any amin'ny compte tsirairay ny vola, tonga ny 8 tsisy vola, navoaka an'izay le 11 tonga ny 11 tsisy vola. Fils de peine nameny tamin'ny le 10 iny angamana hoe efa ano izy izy vola fa omena le fils de pe dia efa miantso 72 heures nareo vao maka vola. Dia nijery vola nefa zay après le fils de pe tao amin'ny 72 heures tsisy vola. Atso amin'izao tsika amin'ny teny zao mbola tsisy vola. Za tena nijery vola tamin'nisy tamin'ny maraina afaka aseko anareo ny inona moa ny relevé de note fa atao poste code afaka aseko zany toko fa tena tsisy vola. Tonga ampiasa androany maraina fa iny zay ahoana ny atao ny eglizy anao GP tsy mahazo convocation ny eglizy nefa zay tsy mahazo vola andoavana ny Nicolas ny eglizy satria tsy mahazo manao fanadinana ny zanakay raha tsy misy raha tsy voaloha ny Nicolas nefa ny CPE raha pitso ny CPE nefa zareo izahay rehetrarehetra nony izahay marary izahay oroana amin'ny ofatrano izahay zanakay tsy manao fanadinana no iny
noho ireo mpampiasa anay tsy manao tsinotsinona anay efatramizay tsy manaza zoany ankizy eny zareo ngama vita ihany zareo ka mangataka anareo mpitondra fanjakana zay voakasika izao zavatra izao indrindra ianao filohan'ny fanavaozana zareo izahay aty amin'ny WKM eto aty andraminy eny zareo manokana izahay efa fanavaozana tsika izao nefa raha jerena zavatra manjoanay sao dia favoazana izahay izao fa tsy fanavaozana fa miantso anareo indrindra izahay ko izay mpitondra fanjakana voakasika izao zavatra izao zareo manokana zoan'ny mpiasa rehetrarehetra eto amin'ny WKM famarary nony préavis koa angatanay zao ny tena angatanay aloavy ny karamanay volana me ny kotonandrinay volana me ny karamanay ny kotonandrinay volana ze knapsa volanjaza dia ny préavis anay dia idio ny orinasa rehefa tsy vita intsony zay nilainay efa nisy hoe fifampiresanareo tamin'ny tompony andraikitra ao amin'ny orinasa misy olo mankasolo-teny izy nefa tsy ato amin'ny mpiasa fa solo-tena any ivelany solo-tena zareo miresaka aminay zany zay hoe iza na iza fa misy olona fotsiny avy any tsy afaka alaina sary tsy afaka alaina feo fa fanazareo lainga foana zay dia nyteny zay olona zay miteny hoe verinareo amin'ny rapidso talata nefa zay no anatsinandry an'izany zay fa tonga zay androany ny akiza anao Erlala Anisan'ny vao mahita anao dia avy dia ohatrany mahatadidin'ilay zavatra tagny Toliara. Lenao nampisangana ny filohan'ny fanavaozana tamin'izay fotoana izay hoe Nelson Mandela gasy. Na tonga ny fanehoan-kevitra hoe lasa tahaka ny misy olona elaka izany gasikara fenso zany mialatsiny amin'ilay fomba fiteny fa izay moa no malaza amin'izao fotoana izao. Lasa manasohaso, manao haleloia ao zany androany. Lasa ohatrany mifanohitra amin'ilay zavatra neritreretin'ny olona tamin'ny gasikara fensoa mbola solombavambahoaka ny zavatra hita rehefa tonga minisitra ianao. Inona marina ny tena antony nahatonga anao tsy nazaka an'ilay olona be tao Toliara ve ianao dia sloka ny teny ireny zavatra ireny raha ny fanehoan-kevitra hita teny amin'ny Ainao Manjery. Makasika an'iny resaka iny moa dia Nelson Mandela anisan'ny nanafaka ny vahoaka tao aminy tany Afrika Atsimo zany dia ny lalatsaina zay neritreretiko sy nitondrako an'izy iny dia ny colonel Michael ihany koa izay nanafaka ny malagasy tao anatin'izay fahafahan'izay zany nitondra ny malagasy tany amin'ny fahafahan'ny colonel Michael dia nampitovigo izy ireo satria za miteny aminao fa mafy ny noetin'ny malagasy nandritra ny fitondrany fitondra teo aloha fa mbola mafy noho izay ihany koa nahazo anay teny kianja andramana azy aminao fa raha misy mpanao politika voalohany ny 25 septambra tonga dia ny tenako folakandro tamin'ny Rosy Fefany teo teny amin'ny faritra Ambondrona tsy azo tafy nanao samboady satria tsy olombamboaka tamin'izany fotoana fa bidibinga ny mpitolona ny dorana ny volony nisy ny sotosotomona ohatra ny biby teny nosy be teny firifiry ny bataina tao anaty fiara ny gajaina mafy zany fa colonel Michael no nasanjo ny antso ny mpitandro filaminana anatsahatra an'izany répression atao tamin'ny mpitolona izany ny colonel Michael no njo nanafaka ny mpitolona nanafaka ny malagasy dia izay moa ny lalatsaina netiko hoe Nelson Mandela nanafaka ny vahoaka tao aminy dia ity ranga colonel Michael ty ihany koa no nanafaka ny malagasy fa lizy moa nizahana ny rohity na zay mahatonga ny ministera amin'izao fotoana izao zany miady amin'izay ataontsika hoe amin'ny désinformation izay satria izay ny lalatsaina netiko dia nyrohitina tamina zavatra hafa le izy hoe ry ny giada ry tsy ny giaja
Ety giadra ny colonel Michael koa nge mba nigiadra tamin'ny andron'ny filoha teo aloha fa tsy mampitokovany atao hoe parcours-ndreo fa zavatra nieritreretiko ny hoe ray nanafaka vahoaka tao aminy colonel Michael ihany koa nanafaka ny vahoaka malagasy tamin'ireny jadona sy tamin'ireny tolona ireny.